Dia kavalina trano eto kiarabana amintsika tsirairay avy indray amin'ity zoma mahafinaritra be ity araka ny reny fampahafantarana sy teny noetiko teto omaly reny dia hoy hoe andray vahiny indray tsika amin'ity andro anio ity iresadresaka moa zany raha toa ka mahazatra antsika ihany koa hoe eo ny resadresaka dia eo ny leva izay hoentsika eto amin'ity plateau ity fa za sura fa andro hafa mbola tena hoe hifantoka bebe kokoa ao anatin'izay hoe leva akoustika maivamaivana izay tsika miaraka amin'ity mpanakantsika ity fa ny andro any aloha dia hitondra vavao be malaza be fa tsy andro mihitsy dia tsy izany fa Barthez saika tena hoe Barthez mpangalabadin'olo fa tsy hoe zay tonga so dia hoy aho hoe elo zay Barthez elo zay zay nirahantsika mianadaty teto zay Ia faly miaraba anao Mirna dia miaraba antsika jiaby mpanaraka ny fandaharana destination malagasy. Misy ny vaovao be. Aloha hidirako le elaela tsy niaonana satria raha ny fiarahantsika farany tsy tadidiko tsy mbola tany amin'ny restaurant Sakamanga. Mbola ianao no eto ny fidy de lanosy sady manao kopakopa tanana ho azy ihany koa. Mbola elaela efa ela zay dia zay moa teo foana. Teo foana zay fa hoentin'ny mozika sy ny fiainany. Dia any miodikodina any amin'ny farifaritra any dia somary teo koa moa nisy zaza niteraka le madamako. Dia nikarakara zaza kely tao zany bandy. Lehibe le sela. Aleo ataoko an'izay satria zay manko niarakaraka mpinamana ohatry ny fakalala mbola le Barthez nisy lelo tamin'izany arana. Dia zay dia reny misy vokatra reny fa maromaro misy vokatra reny dia amizao moa zany misy tonga dia teneniko misy an'le birthday somary nandinika kely zany za hoe satria ny fiaviako avy any a Brickaville. Zay ny antony mampatonga le izy ihany Brickaville no atao. Somary hanomana fety kely ihany zany zay io rapitso. Rapitso. Sabotsy hoe tsika zany fanazavana makasika an'izay avy eo fa tahaka ny mahazatra aloha aleo aloha arositsika hira ny mpijery antsika satria miandry ihany koa le tiako tenenina le hoe le elaela teo tsy hoe ny sanganasana ny vokatry ny Barthez ny tsy tazantsika teto amin'ny destination malagasy fa le hoe le resadresaka fivanianana miaraka amin'ny mpakafy raha zay ngamba no entiko hanazavana anazy fa dia andao ary aloha raha antsika ny mozika antsika voalohany. Aleo ianao no misafidy an'le hira voalohany hoe inona no alefantsika? Ty misy hiran'ny Barthez raiky izy ty mitondra ny lohateny hoe Matoky Valera. Safidiko le hira satria tato ato zany maro jeune victime amin'ny resaka mamono tegna. Victime reo mamono tegna ohatra hoe misaraka amin'olo tiagna. Dia tsy zakandreo zany le izy dia temps vers lasa mamono tegna ohatra hoe na hoe maty ohatra le sagnatria le olona miaraka amindreo dia lasa manao foana dia ty hira ty zany no magnamia antsika mankahery ndraiky mampianatra hoe olo araiky zegny tsy tokony hamonigna tegna satria ohatra hoe imagine antsika zany ohatra hoe misy vehivavy anankiray dia sarana bandy. Dia raha ohatra ka zany bandy rehetrarehetra ataontsika Madagasikara fotsiny na eto Antananarivo analàlan'le bandy anankiray fotsiny dia mbola misy foana ve? Misy foana zany sady vao may tokony dia zay ty hira ty zany zay nahatonga le hoe Matoky Valera atolotra mpitiavana be. Ok ary ndao ary aloha raha tsika zay dia araky ny efa nanazavain'ny Barthez teo ihany koa dia raisy ny hafatra satria dia natao anao ihany koa natao antsika rehetra moa zany ndao ary aloha toy ny isantarantsika an'izay clip voalohany zay. Dia mitohy-atrana ny resadresaka zay rahantsika amin'ity vahintsika ty tsy atao hoe vahiny intsony fa efa namany efa fianakaviana raha zay ngamba ny azoko ilazana azy. Barthez zay no miaraka amintsika eto. Za
vao nalefanao teto amin'ny destination malagasy le hira le hoe mpangalabadin'olo iny de hoe andro ray azahoako any Barthez mahazo tsara izy androany aleo tonga de hidirantsika iny satria iny koa nisan'ny tena naoraka be mihitsy ny tao anatin'izay hoe sanganasanao zay navoakanao tafiditra tao anatin'ireny nouveauté fa maninona ary Barthez de tena hoe ianao mpangalabadin'olona mihitsy no atao hira raha toa ka hoe ny zavatra tenena matetika de hoe ianareo artiste tokony mananatra manabe eny any Barthez hafa mihitsy mpangalabadin'olona hafa mihitsy tsara be le fanontaniana ngambany hoe raha manao remarque tsika mpieno sy mpijery ny sanganasako zay mpanandraka Barthez moa zany de somary hafa foana le thème côté-na thème zany zany hoe efa hatramin'izay zany côté-na thème koa somary hafa par rapport an'le artiste hafa satria ohatra zao ohatra hoe ny Adi Lakle fa hafa ohatra hoe amin'ny fomba officialy zany hoe fomba officialy zay zany tsy de tsisy mpanakantona nanao an'izay de miezaka zany aho mitady an'le thème hoe mba hafa mba surtout am'izao vaninandrenantsika zao zany somary mila zavatra manentehitra sofina le public am'izay zany izy mba satria ny artiste fa maro de miezaka koa zany tena hoe mijery hoe inona ny zavatra de natonga nananao an'le mpangalabadin'olo tsy hoe Barthez akory mangalatra vadin'olona fa raha enotsika philosophiquement zany le hira hoe tsy mangalabadin'olona fa manentana atsika ho ikarakara vady raha hoe avadika zany le tena izy satria vadinao ko tsy ampy fitiavana de misy olo hafa afaka manome fitiavana azy de zay natonga ny hoe za mpangalabadin'olona zany hoe raha ohatra zany ka ny olona anankiray zany tokony mérité fitiavana 100% foana satria izay tokony hoe mérité-na fitiavana de izay zany natonga na hoe mila mailona reo fa zany mpangalabadin'olona vadinao ko tsy karakarainao fila afaka alaiko le oui ohatrohatran'izay zay zany natonga le hoe za mpangalabadin'olo de misy côté ray koa zany misy côté ray koa zany manampy betsaka ny mpiarabelona le côté anankiray satria ny olona anankiray zany vao mankafy an'iny hira iny de efa mila mail zany tsika fa izy zany concerné anatin'le concerné anatin'le asa zany de mba fafatatsika zany hoe tika zany mpangalabadin'olona fa aloha za mila miécarté kely zay zany le izy fa tsy hoe Barthez akory mpangalabadin'olona fa de avy koa moa zany le hira iainantsika tsisy mpangalabadin'olona zany ary presque vadin'olona reny avy ny vadin'olona foana zay vao lasa vadinao marina izy tsy ampy fitiavana tany nampianao fitiavana de lasa ny ray le fitiavana d'accord nahay nanolotra anazy ihany zany tamin'ireny fotoana ireny satria de le côté voalohany no resaka hoe tandritandremy ihany de zareo fitiavana tena izy lay mila mena 100% rehefa mitia ok ary zay ny makasika an'izy iny raha toa ka hoe mety maro ihany koa nareo ny andry an'izay fanazavana makasika an'iny fa de zay ny fomba nitondra ny Barthez azy nisy zavatra nyteneninao teo Barthez hoe amin'ny vanim-potoana iainantsika zao de mila zavatra manahitaitra fa hiverenako kely ny parcours ny lalana ny diavinao ao anatin'ity resaka mozika ty moramora tao amin'ny Barthez ihany ve nitazomana an'izay hoe lazanao zay raha mitsika miteny zao satria raha tsy diso efa firy taona zay Barthez ny taonako tsy ny taonanao fa ny carrière ka nisy iny zany Barthez zany nikajikajy zao ny Barthez zao nanomboka taona 2015 zany hoe fa peu raiky amby folo taona antsika zao fa 2026 fa mandeha 11 ans zany fa zaho ny hira zany nananao hira efa 2009 2009 zay efa nanava ny izy zany sarotra sarotra ohatra ny asa rehetrarehetra sarotra foana hoe ohatra hoe misy mpanao commerce eto mpivarotra ohatra hoe mpanao épicerie izy de tsy ambadika etsy koa misy mpanao épicerie de sarotra be ahoana fomba hitazomana client de iny moa zany samy manana ny système fa izy zany sarotra ohatra ny asa rehetra satria ny artiste efa maro de aveo koa ny génération raha ataontsika génération zao 2000 2003 2004
efa mahazo ny raha ohatra hoe fivolagnako izy zegny donc zany antsika efa agnatin'ny génération 2003 reny no efa misy génération 2003 amizao fa malaza pire artiste de regny zany no midomine an'izay zany no ilana stratégie be hoe ahoana fomba ahafahako mikitika an'ireto génération reto fa mbola voatazoko ihany le mpankafy anahy taloha ohatrohatr'izay zany le izy de zay moa zany mahatonga anay somary mitaditady hira somary peu bizibizara angamba ny ilazako anazy satria raha mitsikarittsika hira somary bizibizara amizao no mipasy daholo somary hoe tsy ataoko hoe hira ratsy zany fa hira somary tsy afaka azavaina hoe fa manino ty hira ny anina ty no mipasy nefa izy ohatra miteniteny ho azy ohatrany taloha zany hoe tena mitexte be anao de manao zavatra hoe avec raisonnement to ta fa amizao zany ohatrany hafa de zay no mahatonga anay hoe bon ataotsika mpangalabadin'olo indray aloha le amty comme ça zany mba toucher reny le mpankafy hira ohatran'izay vao tsy ela nandray an'izany hoe artiste même génération mitovy aminareo ihany koa hoe niaraka niainga tamin'ny Barthez zany de maro ireo efa miteny hoe tena misy fotoana mila mangina mihitsy aloha ianao anatin'le la muzika de avy eo ianao mipoitra tampoka zany hoe manao recul i Barthez ve anisan'ny niaina ohatr'izay sa hoe mipoitra teny foana ihany fa teto Antananarivo tsy de naharaka tsony hoe mbola any ve zany Barthez zany sa tena hoe sa nanao an'izay ihany koa hoe nisy fotoana hoe mba nangina ihany koa teko tongavana de hoe ianao ve natsapan'izany hoe nisy fotoana le tadidiko manko tao anatin'ireny lazany tena niakatra be de tsy haiko tsy azo atao ninina tsy azo atao ninina reny de eto Barthez hitondra amin'ny fanazavana mahakasika an'izay io moa zany olombelona moa zany tsika de misy fotoana zany ohatrany hoe vide zany ianao ohatrany hoe tsisy inspiration misy ndraindray tonga de vola koa tsy isy koa en même temps tsy maminatra mihitsy de nefany ny mozika tsy maintsy mila vola de tsy maintsy mila inspiration tsy maintsy mila vatana salama tsy maintsy hoe anao zany hoe tout donner de nefany le izy tsy azo forcena satria raha forcena le izy lasa manimba surtout le resaka hoe anao zany efa nanome vokatra tsara le public anao fa nohony fotsiny ianao hoe za mila présent fotsiny rangaha fa mila hita nefany ianao tsy ao anatin'le izy de iny zany tsy mety de afaka maka recul kely fa le olana am'le somary misy temps mort kely zany public zany maro be amin'ny ampazoko ao efa mamoaka hira za zao amizao fa miezaka mamoaka hira ray anatin'ny ray volana fa nefa hira ohatra hoe voavoaka androany de rapitsa efa misy manontany hoe aiza le nouveauté de le public amizao zany ohatra niova kely le famoahana hira zany mila par semaine angambany mila tata mila présent foana de izy koa moa zany am'le réseaux sociaux zany lasa mivoatra be tsika de le olo le artiste koa zany efa maro de zay angambany no ilana hoe satria zay taloha zany mamoaka hira telo anatin'ny ray taona zay mihitsy le stratégie tam'izay de amizao nefa raha telo anatin'ny ray taona zany anao tsy anatin'ny liste tsony fa mety fa tsy mira angambany tsy jeren'ny organisateur fa zay maliko anazy hoe ilaina zany raha ohatra hoe tsy ao anatiny ianao satria ny mozika ara le izy ilana fana ohatra zany ianao tsy anatiny hoe misy ohatra hoe ray taona zany ianao somary saturé kely ny loha de tsy olana ny somary mijanona zany hoe afaka mamoaka ihany zany fa tsy atao brusque be hoe forcena be ohatrohatrany angambany ana fitondrasako azy de za koa rehefa mamoaka hira misy hirako zao fa mandeha 2 ans 3 ans zay vao mivoaka ohatran'ireny mpangalabadin'olo reny zao hira fa mandeha 1 an taminato efa ho 2 ans arany fa ho 2 ans ohatran'ireny Aidila Clé reny efa mipassé 2 ans agnaty téléphone koa zay vao avoaka ok ary mankasitraka amin'ny Barthez nitondra zay fanazavana zay tsy mamenatra mihitsy miteny an'izany satria zay le lalam-piainana izay maha olombelona ny olombelona zany ohatra ny asa rehetra ihany fa de zay
fa misy fotoana hoe tokony recul anao dia mirecul dia tsy mamelatra ihany koa tsisy mihitsy to de vola to de tsisy neo anao manao studio am'izao efa fa lafo studio d'enregistrement manao prise vidéo tournage to lamba maka olona toka clip efa tena hoe vola be tena le asa mpanakanto zany sarotra zay nilazako azy fa io moa zany zavatra efa nomeny zanahary atena le fomba anaovana azy de vita foana de mitsangana eto foana ok ary lavalava zay resakintsika zay fa de ndao izantsika amin'ity mozika manaraka ity indray satria efa niresantsika teo ihany le resaka mpangalabadin'olo de aleo toka de zay no arahantsika de ohatr'ireny izy reny mpangalabadin'olona aminy fa tsy iverenantsika tsony hoe inona ny afatra zay tiany Bartezy atongavana zany indray Bartezy ny te anontany hoe le fanaovana mozika ho amin'izao efa henjana be de ho an'ny mpijery sy ny mpanaraka moa zany de mora ny manakihana rehefa hoe tsy arakaraky ny eritreretiny fa inona zany mbola mampatonga anareo mazoto foana amin'ity zavatra ity nefa niaraka ny tanisainao teo ohatrany hoe efa tsemboka be zany amin'ny tanisan'le hoe zao ny zavatra henanao ao anatin'izy ity le izy zany sarotra fa le izy moa asa zany izy fa le olona koa tsy omena tsiny le publika satria fa marobe le artiste fa miezaka foana zany manao zavatra tsara tena hoe tsara fa io koa moa zany indraindray le artiste tsy voatery hoe zavatra tian'le artiste atao fa mijery hoe inona indray le zavatra fa tazomina foana le couleur le personnalité de ho anahy moa zany le izy fa asa raha ohatra zany ka tsy ataoko tsy rambina le asa de ny asako mihitsy zany de zay mahatonga hoe amaliko an'le resaka te hoe maninona no tsy mety leo de le izy koa zany efa karazana hoe vocation fanomezana hoe andresako anazy zany fa ohatran'izay fa za moa nianatra ihany mba nanao fianarana resaka commerce no fianarana nataoko fa atao mozika zany am'izao hatreto aloha manamafy fa manana eritreritra ny ianao zavatra hafa ankoatra mozika ihany sa hoe tsy maintsy sa mety hoe miodikodina ao anatin'io mozika io ihany ny zavatra ho ataon'ny Bartezy tsy maintsy satria amintsika eto zany tsy ohatrany any andafy ny mozika hoe na efa antitra arany de mbola afaka mivelona satria any plateforme ny magazine rehetrarehetra de azahoan'le mpanakanto vola fa amintsika eto zany ianao koa fa somary rabirabekiny fa solon'olo artiste hafa satria tsika tia vao tia artiste pakafitsika zany tsy fidèle tsisy fidélité na pakafy fa miovaova ohatra hoe anona de anona fa miezaka foana moa zany zay mitady hira tsara sy tazomina le public ndao ary iverenantsika ny maha Bartezy inona ny tena mahasarotiny ianao ao anatin'izay hoe clip na ny mozika ataonao zay satria araka ny teneninao hoe manao zavatra tsara de le tsara koa manko samy manana ny définition mety hoe tsara amin'ny Bartezy tsy ho tsara amin'ny Rinana tsy tsara amin'ny mpijery ihany koa ohatra fa leo le hoe maha Bartezy mihitsy ny iverenantsika kely hoe raha toka oharina hoe ny mozika anao taloha de ny mozika anao am'izao mametraka foana le mahanao anao zay ya angambany hoe tsy sarotra be satria za miara-miasa amina studio beatmaker namako olo faniara-niasa tamako fa taloha de efa mahafantatra anazy zany de donc tsy manano sarotra be zay rehefa manao enregistrement na son fa za fotsiny any amin'ny resaka fandresahako teo miresaka thème sy ny texte miezaka manao zavatra tsy de sarotra be mba ohatra hoe voaheny fotsiny le hira ohatra de tonga de hira morahay zany surtout ny refrain ohatran'ireny je t'aime bébé reny zao morahay ny kely ny hirany voaheno zany le hira tonga de hain'le olona satria amin'ny fiainana fa sarotra be
mbola ampiasainao mampiasa loha olo koa am'le hiranao gauche à droite de zay zany ana de ny mpanao clipiko moa zany presque taty afara za vao nisy producteur hafa boîte hafa nanao clipiko fa presque zany Jordan big up Jordan de io efa mahay vao mitsangana za fa hainy Jordan le zavatra tianao ewa zay zany efa karaha frère fa mpinamagna be depuis de tsy sarotro na zay magnano tournage mandeha zagny mandeha ho azy raha jiaby efa miresaka an'izay tournage zay ihany tendao hidirantsika ny style vestimentaire satria ianao dia anisany jejo ane zany nahafantarako anazy hatramin'izay ka hatramin'izao sana mbola jejo am'izao mbola jejo eny matetika angeo atsika ao anatin'le tontolo tsy matsapatsy fa ny olona ivelany miteny dia ianao vao tonga saina hoe za ve jejo mbola mipetraka tsara hoe reny manokana budget manokana ny lamody reny satria zay nahafantarako amin'ny Barthez taloha manko igny zegny agnisan'ny personnalité koa moa zegny igny agnatina clipy somary vestimentaire hafa mipetraka somary un peu urbaine fa izy tsy hoe fahantitra antegna fô i koa moa miovaova arakaraky le fomba fisaignana bakô ndraiky toetrandro zagny magnova raha hoe karaha zao koa lamody am'izao fa za malo tegna mbola izy mbola tsy resy mbola be la mode fona mbola feno izy an-tragno mbola feno izy an-tragno ianao za mandeha miboaka igny zao kofa misy raha tiako de izy koa misy vola zegny aminahy za zegny mahafa mividy raha ataoko satria za zegny koa miboaka tsy à l'aise karaha ohatra hoe na magnano examen za taloha za mbola nianatra magnano examen za mila à l'aise za zay vao comme ça za tsy miasa loha za agnatin'ny saly eo karakory mo za tianao zao à l'aise za io zao plutôt à l'aise plutôt mbola tsy endrika za fa mbola plutôt fa à l'aise ka ça va à l'aise ok inona ny tena hoe karazana lamaody tena nisany mahasarotiny ianao ny anona ny tiako resana resaka accessoire za zao tia montre za de taloha za tia bling fa za zao tsy de efa magnano soirée ça dépend le endroit andehanako zegny de za koa fa tia classe tia presque za koa fa miboaka classe na soirée classe za fa magnano classe de za koa miaraka amin'ny namako mitovitovy génération za karaha igny koa pose fa za zegny tia raha miboaka amin'ny vatako karaha zegny za zegny somary tia lamody zay ngambany mahafe azy jejo tsy jejo mijangajanga fa jejo amin'ny fitafy ok zay ny Barthez amin'izay anaraka mozika ray tsika dia avy eo hidirantsika amin'izay le tena vaovao be zay efa miandry ny mponina rehetra ny brika vila satria zareo zao mijery an'ity dia hoe sao dia tsy ho avy aty ara Barthez io fa anoka tsy maintsy tamy izy fa andao tsika anaraka mozika ray dia zay mozika safidiny namanao ambadimbadika eo mety dahoary zay tiandry zareo dia alefatsika zay nalefanao taiza le izy iranareo ihany angeo any amatorako anareo rehefa tonga eto amin'ny interview fa tsy zany mamoriny na zay n'olona fa za manko no be resaka indraindray na mahita zavatra teny ao anatin'ny clipo ny Barthez iny nalefako taty zentiny nale fa izy koa nge raha ohatra hoe resina zavatra tsara tokony tsy fahotana satria raha tsy nalefa zany le izy mety tsy ohatro zao tsika fa inona zany tena fanazavana amin'ity mozika ty reny le izy zany ohatra zao hoe hoana re zany misy vadin'olona zany to de ataoko direct be le izy misy vadin'olona zany efa manambady le izy resaka mpangalabadin'olona voilà efa manambady le izy nefany
manadala ohatra hoe tsy manadala moa zany fa mbola te araka amin'olona hafa ohatra hoe ohatrohatr'izany zany de nefa le olona hitanao hoe tsara de ok c'est bon sisy bedy ndao ary ohatrohatr'izay zany le izy raha ataoko mivantana be fa afaka resina sens io zany hira io afaka resina sens hafa foana hoe ny anao zany rehefa côté manambady tsy tokony manao fitafy du genre hoe tiako tenena zany hoe tsy anao zany tsy tokony araka olo hafa tsony zany ohatrohatr'izany surtout am'izao mivadina mpinamana no maro victime miresaka ohatra hoe misy namany rakoto sy rabe de rabe ihany no iarahany Angela na tsy haiko ohatrohatr'izany de zay zany lasa le bandy am'izay zany victime nefa indraindray io tsy voatery vehivavy fa afaka atao sensina lehilahy koa ohatrohatr'izany zany le izy de zay zany hoe nalefako raha igny raha igny tsy volagnintsika eto fa zay le izy de tian'olona satria raha TikTok zay le mahatonga anahy hoe miteny hoe am'izao zany le hira zavatra bizarre no ana satria ny TikTok nio fa mandeha tsy haiko firy katsony efa mandeha 5000 vidéos plus 5000 vidéos plus TikTok tena hoe mandeha na za gaga le jour za nagnisy izy sur TikTok za tsy neritreritra hoe passe le hira de 3 jours après fa 1000 vidéos fa ahoana ary ty de nataonay le hira nalefan'zareo le TikTok ok ary zay no mahakasika an'iny mozika iny na sitsika fanazavana kely ihany satria tsy afaka hoe miandro zao nareo mba ampitenena izy romerina zay izy fa afaka raisitsika amin'ny sens zay tiantsika andraisana azy zany le izy fa iny fotsiny le hira de zay ndao am'izay ho resantsika am'izay tsy Barthez birthday zay izy ty sa birthday Barthez birthday fa raha tsy diso tamin'ny faha 20 volana Jolay le tena anniversaire izy io asiko fanazavana kely en fait zay za moa zanaka ambanivolo maro seranana zay communenay anatin'ny district ny Brickaville zio de teraka tambanivolo zany tam'izany fotoana zany de ny kopiako zany ambanivolo manko zany somary lavitra commune resaka naissance zany somary tara zany ray aman-dreniko nandeha tamin'ny commune de tara de ny karapanondriko zao de août anniversaire ko fa 2 ans passé mamako zay vao niantso za il y a 2 ans passé teo mamako niantso za 2 ans passé hoe anniversaire anao nge 29 juillet fa zay fotsiny antara zay karakaran'le copinao de lasa 2 août de à partir an'igny am'izay za no nankalaza anniversaire ko 29 juillet d'accord fa i fety ty zegny nataonay tombé andro samedi de 8 août zany rapitso gaga daholo manko ny olona hoe fa maninana any Brickaville raha toka hoe eto Antananarivo ihany Barthez de Brickaville io zegny fiavianay izy io district anay moa zany fa zay mbola labrousse mbola mitsofotsofoka fa za nianatra tao za la classe de 6e 5e angamba raha tsy diso de le izy ve zany satria zay ihany koa zao ny fanamariana zay voaraiko hoe ny ao a Brickaville ihany ve niazo an'le resaka birthday sa mety misy ny karazana soirée na cabaret hoe aty Antananarivo ohatra na toerana hafa ihany koa na faritra hafa satria ty fiarahantsika ity sady azonareo arahana amin'ny alalan'ny pejiny Record Madagasikara de azonareo arahana ihany koa amin'ny canal de zany hoe marobe ihany koa no miandry an'izany Barthez zany zy moa zany efa ela be za nanana projet anao zavatra symbole mba symbole zany amina tany fiaviana hoe io mba anao zavatra satria fa 11 ans zany fa somary elaela ihany fa raha ohatra zaza zany 11 ans zany fa mahazon-draha efa nitourné dans le Madagascar efa nisy nandeha ampitan-dranomasina hely de il est temps zegny mba hoe hagnano zavatra symbole amin'ny tanàgna
mba hoe image mba afaka hoe satria fety ohatran'io zany agnisan'ny mampivoatra tanàna koa zany raha agnisan'ny satria maro olo avy. De côté hoe Oasigny amin'ny toeragna hafa tsisy maharatsy izy fa hitatsika eo zany fa le am'ty tanàna fiaviagna ty malôha zany mamafisinay tsara hoe mba itohitohy isan-taogna fogna zany le izy satria zay le projet zany hoe io aloha zany nanokafanay azy fa taogna ho avy mety misy surprise mety fa tsy ho amy salle ntsony fa mety efa Zagnahary mivelatra zany hoe ny projet any Barthez aloha zany zao de ametraka foana hoe rehefa isakin'le anniversaire anao de mba mandalo an-tanàna mametraka isaky anniversaire zany feteko à Brickaville zany hoe angata Zagnahary moa zany mandahatra raha jiaby fô angatahana zegny ho salama tsara de fa zay zany projet hoe isan-taogno zegny de ho asinay soirée maventy io moa zany ouverture zio ary efa ela zay nagnomagna azy io fa i daty fotsiny zany voadinika agnatin'ny axe de temps tsy de maro be satria zako moa zany mandeha igny de aveo koa ny côté-na resaka daty amizay misy fotoagna amizay fa somary antembotra de sôra moa Zagnahary nazonay le daty de amaray zany antsika magnano fety agnisan'ny nagnasako artiste fa managna maizy azy de vi mbola misy artiste surprise ihany koa aveo an-tanàna koa local aminay eo misy artiste koa namagna de misy artiste surprise koa satria za maro namana be presque namako daholy anao mahafantatra misy antony manokana ve hoe Yarina sy Kiki no nalainy Barthez andravaka an'izay anniversaire zay amin'io andro rapitso de Sakatiboy misy antony satria agnisan'ny artiste ankafiziny Brickaville zareo artiste mbola tsary tao a Brickaville koa de zay na tonga za naka ny Kiki de Yarina Sakatiboy satria agnisan'ny artiste efa malaza managna ny maizy azy de tsy tsara zany le vahoakan'ny Brickaville mba afapo tsara hoe mba artiste ankafizindreo zany ndesiko am'ty indray mitoraka ty zany nareo ny organisateur fa zany koa nefa tsy manakana an'ireo mpijery na ny organisateur zay any tokantrano any hoe afaka maka ny Barthez ihany koa tsy manakana ny organisateur hoe akanay satria nisy zao fa saka tsy haiko am'taogna ho avy izy mety ho tombe am'le anniversaire fa tsy magnino mbola afaka ataoko fogna satria za zanaka an-tanàgna io za na mandehandeha tsisy problème satria tany fiaviagna le izy fa zay fotsiny zany mahazo matokana rehefa nantegna koa agny agnisan'ny efa tsara fiomagnana be fa répétition fa mandeha fa masaka tsara de fa siko fagnentagnana sahady zagny ho apetraka atsika zany le anarana Betsimisaraka hoe Betsimisaraka zany hoe mila tonga ao jiaby zany olo Brickaville sy ny magnodidina eo Vatomandry zao kokoa Vatomandry efa nisy 30 personnes kaiky zay ho avy agny sprinter roa soragna be nareo boka Vatomandry agny de mafana io zay ny mahakasika an'izay fandaharam-potoana ho an'ny rapitso izay aza matahotra ianareo fa de tsy maintsy tonga any zao tompony anniversaire zao fa de miresadresaka moa eto fanamafisana an'izay fandaharam-potoana zay ny antom-pisitsika amin'ity fiarahana an'io ity ny akoatra izay Barthez satria miandry ihany koa ny rehetra marina hoe no andro rapitso aloha de atokana ho an'ny vahoaka ny Brickaville fa ny ao aorinan'io makaiza indray mba hanomana an'ireo mpakafy anao hoe ho avy aty aminay any kay za moa zany somary nisy pause kely teo iny araka le resahantsika teo iny somary tsy de namoaka hira somary natoritory moa zany tsy hoe natory moa zany fa nisy occupation moa zany tsy miaraka de zao moa zany vao commence hoe hiezaka indray zany hamelombelona ny mpankafia sy hakafon'le mbola le génération vaovao amizao de fa zay indray zany fa manomana tournée amin'ny faritra Antsinanana igny satria fa la saison tsika zao afaka kelikely eo
de magna tournée faritra Atsinanana igny zay mety date maromaro izy zay fa mbola tsy aminay eto le calendrier programme fa hoagny amin'ny faritra igny zany zay après anniversaire io. Ok Ash, mino afa de resantsika daholo zay azo tokony resana ankoatran'le tsy azo resana. Resantsika daholo donc sa mbola misy zavatra tokony amafisitsika? Ty fotsiny zany somary amafisy koa. Azy io zany soirée sao de indraindray sao de misy mandeha ny fe hoe sao de tsy ho avy ny artiste na karakory fa ny artiste efa pare daholo zany hoe ny any Ariva zany artiste miala Tananarivo de efa tonga Brickaville de ho anareo zay hagnano réservation satria fa maro be ny réservation tsika fa lasagna. Ty numéro ahafahanareo magnano réservation dieny zao satria raha maraigna le 8 vao hagnano réservation lasa tara be sao de efa tapitra le izy satria misy limite foana le réservation fa satria tsika jiaby zany ilaigna mba samby mahazo fafampo na ny olo tiza amin'ny billet tsotra na am'le réservation. De ty zany le numéro ahafahantsika miantso mivantagna, numéro-ko moa zany izy io ahafahanareo miantso za mivantagna de mirécupérer les réservations place misy zaza avec par téléphone 038 20 414 34 038 20 414 34 de ny réservation tsika 40 000 ariary 40 000 ariary zany pour 2 personnes olo roa zany zany hoe misy table tsara be fa bien décoré de ny billet tsotra 10 000 ariary de magnentana antsika jiaby tonga hotrononareo satria tsy vitako za raika zio arakaraky ny fahatongavanareo maro be zagny afahako maminavina amin'ny taogna ho avy hoe sao de tokony atao festival izy ty na hoe sao de tokony atao karaha zao satria agnisan'ny mampivoatra tanàgna raika zany hoe tokony ataontsika exemple zany Nosy-be io zao Antsohihy fa misy festival araiky koa agnisan'ny atout be amina tanàgna raiky ny fisigna resaka festival resaka culturel karahan'io zagny agnisan'ny hoe mampivoatra satria maro olo intéressé comme si Tamatave zao misy makoa festival agnisan'ny fa festival maventy maro olo mahazo opportunité agnatin'ny raha karaha événement karahan'io de tiako koa zany le tanàgnako tiako saignintsika antsika efa mivoatra tiako sokafagna hely hoe aleo koa antsika mba hagnano satria misy za eto tsy za raiky moa zany artiste ao fa za maloha zany agnisan'ny hoe mba te hiezaka hoe mba hagnano raha symbolique agnisan'ny tsy ninakaza raiky zany izy fa mba hoe horeharehan'ny Brickaville de magnentana antsika jiaby zany mba ho avy satria raha tsy possible ho vitako za raika le anniversaire fa mila antsika jiaby ary fa maro anareo miantso zay ho avy karaha ty fa isoragna betsaka igny tegna isoragna fa tongava maro tragnompokon'olona io 4000 personnes mbola laniny ao fo satria za nagnano visite tao tamin'ny il y a 2 semaines zay za tagny tegna hoe malalaka 2 personnes parce que c'est comme mafampananao afaka miboaka olo afaka miditra sisy bedy tsakitsaky misy raha jiaby boisson zay raha ilaigny jiaby misy fa tsika foeriny tsika magnano fety jusky sao de mieritreritra hoe zatra bal hoe amoro maraina non tsika tsy mirava amoro maraina 7 heures tsika ao misoma fo efa misy groupe satria ny jirama agny zay tapaka maraina fa hiezaka zay fa misy fandaminana atao amin'izy amizay ambiance tsika mitovy foana jusky mandraigny de za moa mamarana ny fety ao amezana fafampo maloha tsika am'le artiste invité zany hoe mitongava bonheur satria sao de anao tonga nefa le artiste ankafizinao efa lasa de mitongava bonheur manomboko 18 heures efa misokatra vavahady. Ok
ampy zay fanazavan'izay ary dia tena feno ohatry ny hitako ery sahady le paozinareo rehetrarehetra le efa kosa dia lena dia nefa ny tena ao tsara mihitsy ny ambiance irariana so mba ho tanteraka araka ny tokony ho izy izay fety ho an'ny rapitsy izay dia mbola mamerina ny firariantsy manokana ho an'ny bartezy indrindraindrindra ny mozika izay ataonao ihany koa dia inoky sy antenaiko hoe tsy hoe akory ny afaka firy-taona indray tsika vao hiverina eto amin'ny destination malagasy fa araka ny teneniko tena am-piandohana teny hoe mety amin'izay fotoana izay mety live acoustique maivamaivana indray no iarahantsika eto amin'ny destination mankasitraka mety zany misaotra betsaka ny Mirna dia mankasitraka ny fandarana destination malagasy misaotra ny teknisianina rehetrarehetra dia misaotra antsika jiaby mimpagnaraka tokantrano agny tsy adino koa misaotra antsika mpankafy teo foana nankahery magnamia moraly magname angovo zany ahafahana manohy satria raha vao tsy sisy ny mpankafy tsy afaka tsony zay anohy mozika dia misaotra betsaka ny mpankafy dia magnentana antsika jiaby Brickaville manodidina satria maventy io distrika io tsy ho voatononoko eto aby agnaran'ny tanàna jiaby fa ataoko en global hoe Brickaville magnentana antsika jiaby zanakanareo zandrinareo zokinareo anadanareo mitongava otrony mila nareo zake amarariva rendez-vous-tsika jiaby manafaty efa salama tsara fa tsisy raha atahorana tsy maintsy tonga eny ary dia izay ny fiarahantsika teto amin'ny destination malagasy tamin'ity andron'ny zoma ity mankasitraka anareo rehetra dia ho anao le manontany hoe ahoana ny tokony ataonay Mirna raha toa ka hivahiny mitovy ohatrindriry bartezy dia aza misalasala miantso ny service commercial antsika eto amin'ny record 034 17 078 35 na tsy dio ny page ny Facebook ny record Madagasikara ary azonao arahanao ihany koa ity fiarahantsika ity isaoran'ireo mpanohana ny fandaharana ny Orange Madagascar ny business ny Presto Supreme dia tsy adinona ihany koa ny napekanjo antenako ny Valara boutique eny Analamahitsy eny dia izay indray ary zay barteza rarosoantsika rehetra misaotra betsaka dia biso be ho any amin'ilay sasany ozy izy ka tsy Mirna hoe tonga an'izay